aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Ndeha hitsangansika idera sy hanome voninahitra ny tompo hamaky ny salamo fahaenina amby 20 amby 100 andininy voalohany hatramin'ny fahaenina farany. Salamo fahaenina amby 20 amby 100 ny andininy rehetra mitsangana ary hanome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'i Jesosy: Fony Jehova nampody any Ziona avy tamin'ny fahababony, dia tahaka izay nanonofy isika, fa izay dia feno hoe ny vavantsika sy fihobiana ny lelantsika. Dia natao tany amin'ny jentilisa hoe zava-dehibe no nataon'i Jehova ho an'ireny. Eny zava-dehibe no nataon'i Jehova ho antsika, ka dia faly isika. Tanterao Jehova ho ny ampodinanay avy amin'ny fahababony, tahaka ny fiverenan'ny rika avy amin'ny tany atsimo, izay mamafy ampitomanina dia hijija ampifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fihobiana kosa. Amen. Hivavaka isika. Faly misaotra anao zay Andriamanitra ray, ianao zay manome anay araka ny habeny fitiavanao sy ny fahasoavanao eo amin'ny fiainanay andavanandro, dia manolo tanana anay ianao eo amin'ny asa mandraharasy izay ataonay manokana, dia nanohana anay koa ianao, ary teo amin'izay adinay dia nitarika anay ho amin'ny fandresena ianao. Tamin'ny fifalianay koa dia tsy namelanay ho irery ianao. Misaotra sy mankasitraka Andriamanitra, fa mainka afary izahay raha nandraindray ny fanomezana manokana avy aminao na andi ny Pentekosta 520. Mankasitraka noho ny fanavaozanao ny fanomezana ny fanahy masina ho an'ny fiangonana, mba hitarika azy anan-tenanao, mba hitarika azy anetry tena eo anatrehanao. Koa indreto mandroso ny fiangonanao, mangataka ny famelana ny amin'ny fahadisoana vitany tsirairay, ny amin'ny tsy fahatanteran'ny fiangonanao, ny amin'ny tsy fahalavorarian'ny fiainanay isapoky sy firenena. Amin'izany rehetra izany Tompo, avy fijery ianao, avy petraka ianao fa iva fijery, koa dia evangio amin'ny famindramponao vaovao ny olonao rehetra. Ekeo koa ny aniraka ny fanahy masina mba hitarika anay mandritra ity fotoana ity, ka amin'izay vavaka sandratray, amin'ny soratra masina ho vakiana sy hanafarana anay, amin'ny hira ho ventesinay, dia samy hanapahanao amin'ny fahefanao amin'ny alalan'ny fanahy masina ireny. Misaotra Tompo ny amin'ny ainonao sy amalinao ny vavaka sandratray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ezekela 7:30 manomboka eo amin'ny 5:20 hatramin'ny 7:20 farany. Ezekela 7:30 5:20 hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'ny Tompo, koa izao no lazain'i Jehova Tompo: ankehitriny dia ampodiko avy amin'ny fahababony Jakoba, ary amindrako fo ny taranak'Israely rehetra, ary seho saro-piaro no ny amin'ny anarako masinao. Dia mba ahatsiaro ny fahamenarany sy ny fahadisoany rehetra izay nandisony tamiko izy, rehefa mandry fahizay ao amin'ny taniny ka tsy misy manaitaitra azy. Rehefa ampodiko avy amin'ny firenena izy, ary angoniko avy any amin'ny tany ny fahavalony, ary seho masina eo mason'ny jentilisa aho amin'ny ataoko amin'ireny. Dia ho fantany fa izao Jehova no andriamaniny amin'ny ampandehanako azy ho babo any firenena sy amin'ny anangonako azy ho any amin'ny taniny, ka tsy hisy afoko any izy na dia iray akory azy. Ary tsy afeniko amin'ny intsony ny tavako, fa hidiko ao amin'ny tananak'Israely ny fanahiko, hoy Jehova Tompo. Amen. Ray masino manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo ny fahefana ny Tompo, any Tompo ny fahefana. Ny bokin'i Ezekela dia maneho fa manana fahefana eo amin'ny vahoakany Andriamanitra.
tao amin'ny vanim-potoana ny fahababoana no naminaniny Ezekela. Ary eto amin'ity anjara mofinainantsika ity dia milaza ny fahefan'Andriamanitra mifeh ny fiainan'ny fiangonany, azy ny fanapahana rehetra, azy ny lanitra sy ny tany, manana fahefana anompoka izy ary manana fahefana amarana koa. Nanompoka ny fahababoana ary hamarana ny fahababoana. Hoy izy ato amin'izao Ezekela 7:30 andininy 5:20 hatramin'ny andininy 5:20 zao. Hampodiko, hoy ny andininy 5:20 amin'ny anaran'ny Tompo, koa izao ny lazain'i Jehovah Tompo ankehitriny, dia hampodiko avy amin'ny fahababoan'i Jakob ary amindrako fony taranak'Israely rehetra. Eny amin'ny andininy 9:20 dia ho fantany fa izao Jehovah no Andriamanina, amin'ny ampandehanako azy ho babo any amin'ny firenena sy amin'ny anankonako azy any amin'ny taniny. Manana fahefana, hanompoka ny fahababoana ary amarana ny fahababoana lay Andriamanitra ny fiangonana, ny zanak'Israely. Ato amin'izao mofinain'izao ary havana dia hojerentsika no hoe an'ny Tompo ny fahefana, fahefana manavao fiainana. An'ny Tompo ny fahefana, fahefana manavao fifandraisana. Fahefana manavao fiainana. Andriamanitra mampody ny babo ho any amin'ny taniny indray. Andriamanitra manorina indray fonenana vaovao tamin'ny faharavana vokatry ny fahababoana, dia manorina fonenana indray Andriamanitra. Izany tokoa mantsy no nitranga ry havana rehefa lasako babo ny fiangonan'Andriamanitra dia foana ny tanàna, kolokolo sisa no tavela tany Jerosalema. Ary ambarany soratra masina eto, ny fikasan'Andriamanitra hanome fiainana vaovao, haka ny babo ary amerina azy amin'ny taniny. Izany lay Andriamanitra manana fahefana hanavao fiainana. Faranany eo ny fanandevozana, ny fahababoana, avaoziny ho toy ny taloha indray, ny tany sy ny mponina eo aminy. Mamerina amin'ny laoniny, izay ny hevitry ny hoe ampodiko, na mamerina amin'izay ny andohana. Andriamanitra dia tsy hoe mijery fotsiny ny fahavoazantsika, tahaka ny tsy nijereny fotsiny ny fahavoazan'ny zanak'Israely tamin'ny fahababoana. Andriamanitra tsy tezitra fotsiny amin'izay tsy mety ataontsika ka niteraka fahavoazana ao antsika, amin'izay nanotantsika ka nampikolosifahana ny fiainantsika, fa Andriamanitra dia maneho ny fahefany hanavao ny fiainantsika koa. Dia izao mety hoe miala lavitra an'Andriamanitra isika. Dia izao andin-tsoratra masina izao no miteny amintsika hoe manana fahefana mbola miantso anao indray Andriamanitra, ary manatsotra ny tanany feno fahefana mandray anao indray Andriamanitra. Izay moa ny 7:17 diny 5 teo, indro fatazako ny sandrinao. Raha niala lavitra an'Andriamanitra isika dia tsy lavitra akory ny Tompo. Eo izy mbola manatsotra ny tanany, tsy azo ditsity zany araka ity soratra masina ity. Andriamanitra manana fahefana hanavao fiainana, ampody indray ny fiainanao lasa lavitra ho eo akaikiny. Mety hoe nisedra faty antoka na fahasahiranana na koa nenjenao satria resy teo amin'ny fiainana, fa izao mbola eo ihany ny Tompo. Tsy resy ianao, tsy mamelanao anatin'izany endrika fahababoana izany ny Tompo, fa miteny hoe hampodiko, avereny amin'ny laoniny, averiny amin'ny laoniny ny fiainanao. Mety hoe matsiaro ianao fa tena nao fahadsoana be teo anatren'Andriamanitra,
na fahadsoana be teo amin'ny fiarahamonina mety efa tany ampigadrana mihitsy azy dia menatra ianao ary mieritreritra hoe Andriamanitra ve dia mbola andray ahy ihany. Tsia, izay ilay endriky ny fahababoana nandalo teo amin'ny fiainana. Fa eto kosa Andriamanitra dia manao hoe hampodiako, haveriko amin'ny laony indray. Izany ry havana ny fahefan'Andriamanitra mamerina amin'ny laony mampody ny fiainan'ny olona amin'ny voalohany manome fiainana vaovao. Naratra fa nisitranina, voamafy fa narenina, mety matiantoka fa omeny tombom-pahasoavana indray. Tsy fiverenana fotsiny amin'ny lafiny ara-nofo ka mahazo tany vaovao anefa, fa tena fiverenana amin'ny fosiny fanamanontolo amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fibebahana mba ahazahoantsika famonjena sy fiadanana indray. Ny faharoa dia ny fahefan'Andriamanitra manavao fifandraisana. Manangana fifandraisana vaovao amin'ny vahoakany ny tompo. Raha eo amin'ny 9:20 indrindra ny 9:20 dia hoy izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy hafeniko amin'ny intsony ny tavako, fa hahidiko ao amin'ny taranak'Israely ny fanahyko ho Jehovah Tompo. Ny hoe manafina ny tava dia tena hoe tezitra ka tsy te hifankahita intsony. Fa eto tsy hanafina tava intsony ny tompo, hifanatrika amin'ny vahoakany izy, avy any amin'ny fahababoana ao amin'ilay tany namerenana azy dia ny tanindrazany. Hifanatrika amin'ny vahoakany izy, ka tsy hoe hiara-monina fotsiny ivelambelany, fa eo amin'ny tapany faharoa dia homen'Andriamanitra, ahidin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ny fanahiny. Tena hiditra ao anatin'ny fiangonana, hiditra ao anatin'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanahiny mihitsy Andriamanitra. Dia izany ilay Andriamanitra manana fahefana hanavao fifandraisana. Ianao, ny fiarahamonina, ny fiangonana dia atrehan'Andriamanitra. Tena hoe hifanatrika amintsika Andriamanitra, hifanerasera amintsika Andriamanitra, hiara-hiditra sy nivoaka amintsika ny varavarantsika Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa hiditra tanteraka eo amin'ny fiainantsika, hatrany amin'ny farany anatiny indrindra Andriamanitra. Ahidiko ao amin'ny taranak'Israely ny fanahiko ho Jehovah Tompo. Mamboly fifandraisana vaovao Andriamanitra amin'ny fanatrehany antsika isanandro isanandro, amin'ny fametrahany fanahy masina ao anatitsika. Tena manandanja ry havana izany fanambaran'Andriamanitra eo amin'ny Ezekela 7:30, andininy 7:20 izany. Tsy fanarenana ivelambelany, fa fitadiavana fifandraisana ampo no ataon'Andriamanitra. Fambolena fihavanana indray, ianao izay lavitra fahiny, efa akaiky izao ho ny hira fanaontsika. Tsy Andriamanitra miafina Andriamanitra, fa Andriamanitra miseho, Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha vao mandray ny fanahy masina sika ry havana, manaiky ny ampidinan'Andriamanitra ny fanahy masina ao anatintsika, dia lasa ny tahotra, lasa ny henatra, lasa izay mety ho fanahiana rehetra amin'ny hoe tsy fahitan'Andriamanitra ny fiainanao, izy mihitsy no manatrika anao. Ary rehefa raisitsika koa ny fanahy masina dia miavao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fanompoana isika, mafana fo amin'ny fanompoana ny tompo isika. Miova koa ny fifandraisantsika amin'ny hafa, tsy olona miolon'olona na mitokatokana isika manamelo tena na mitokatokana satria mieritreritra fa hiliky ny hafa. Tsia, lasa tsapantsika fa olona manan-danja sika satria ao anatintsika ny fanahy masina, dia ny fanahy nomen'ilay tompo ny fahefana. Dia misokatra ny fotsika ny fitarian'Andriamanitra. Tsy misy fotoana iray mety ahitantsika miariary ny fahefan'ny tompo ry havana, afa-tsy ilay fotoana nanomezany ny fanahy masina ho an'ny fiangonana. Eo ny tena miariary ny hoe izay ny fahefan'ny tompo, fa raisiko amin'ny alalan'ny fanahy masina,
afaka ny tahotra afaka ny fanahina ary mandroso amin'ny fanompona isika na mpianatra ianao na mpiasa ianao na ray aman-dreny ianao ninina tsy hoe ny mpitahatra ihany na ny mpiandry ihany no afaka miteny hoe fahefana avy aminy tsia amin'izay rehetra ataonao raha mananatra zanaka ianao fahefana avy amin'Andriamanitra zany raha mahatsiaro ianao hoe ohatry ny tena lefy ny fananaranao avaozindray ny fandraisana ny fahefana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina raha mpiasa ianao ka mahatsiaro hoe tsy voafehinao intsony ny mpiasa eo ambany fiadidianao na ny asa izay ataonao miasarotra zany angataondray ny fanahy masina lay manamarika ny fahefan'Andriamanitra maniraka anao mba ho vitanao antsaka ny sy andavany ny asanao ry havana malala rehetra amin'ny tompo raha mifarany zao afatra izao zay tiany tompo ampitaina amintsika dia ny hoe tsy hanafina ny tavany amintsika intsony Andriamanitra ary fahefany zany hanatrika anao amin'ny fahefany sy ny fitiavana izy hanome anao endrika vaovao amin'ny fiainanao hanome anao fifandraisana vaovao amin'ny faneraseranao amin'Andriamanitra sy ny manodidina anao rehefa niala tamin'ny finoana ianao dia hiverina indray ary ho tsapanao zany hoe io Andriamanitra manana fahefana manavao ny fiainanao manavao ny fifandraisany aminao raha reraka ianao amin'ny fanompona dia io Andriamanitra manana fahefana amin'ny alalan'ny fanahy masina hamerina anao indray amin'ny hery ento manompo raha mitady fanavaozana manokana ianao amin'ny fiainanao dia io Andriamanitra miteny hoe ampodiko avy amin'ny fahababony ianao ho an'Andriamanitra ny voninahitra izy tany teny hahavelona antsika amen ivavaka isika misaotra Andriamanitra noho ny teninao izay mampahafantatra fa tompony fahefana ianao manana fahefanana vao ny fiainanay ianao manana fahefanana vao ny fifandraisana aminao ianao koa dia manaiky izahay mba ho avozinao amin'izay mety endrika ny fahababona samihafa na lako mahazo anay ny fahotana ny adisaina ny fanahina be avaozy ny fiainanay ho amin'ny fiainana feno fitoniana feno fahatokina ny famonjena ao Andriamanitra rava ny fifandraisanay taminao no ny antony samihafa fa izao dia faly izahay mandre fa hanatrika anay ianao ary hampidina ny fanahinao masina ao am-ponay te hifaningotra fo aminay tokoa ianao ary dia indreto izay manavao indray ny fanekena ianao mba avaozy ny fifandraisanay aminao azavelanao hiatakataka aminao intsony izahay fa tena iraiki-po aminao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay andavanandro dia omeo anay ny fanahy masina mba hanampy anay hanananay fahefana eo amin'ny andraikitray amin'ny maray aman-dreny amin'ny tompona andraikitra eo amin'ny asa aman-drahanay ninino asa ataonay tompo amin'ny zavatra rehetra tanterahanay koa dia ho voafehanay tsara zany satria ianao no miaraka aminay ianao tompo ny fahefana momba anay amin'ny alalan'ny fanahy masina jereo ary ny zavatra rehetra kasainay atao amin'ity tontolo andro ity azatoloina koa ny mitsidika ireo ankonanay naiza misy azy ireny Andriamanitra dia omeo azy ny fahefana avy amin'ny fanahy masina ahatserovany fa miaraka aminy ianao manatrika azy ianao manampy azy amin'izay ataony ianao jereo ny firenenay mbola tononinay ny vavaka fangatana mba handry fahalemany ity firenenay ity manomboka ny ambanivohitra lavitrany hatraty andrenivohitra samy miseho amin'ny endrika maro ny tsy fandriam-pahalemana mivavaka manokana ho an'ny tanora sy ny ankizy izahay izay sokajy ny olona marefo ny vehivavy tena arovo manodidina izy ireny tompo ary aoka apetraka ho amin'ny tana maherinao mba hanalavitra ny asaratsy ny satana sy ny herisetra samihafa fa toany indrindra koa ny iray mpianakaviana mba hajoro ho fiarovana ho an'ny ankonany fa tsy ho fandemena ny ankonany tsy herisetra no ampiarina izy ireny amin'ny ankonany fa tena ny fahalemem-panahy alaina avy aminao Andriamanitra
lay tompo ny fahefana rehetra dia apetraka eo am-pelantananao tompo ny fiangonanao miazakazaka amin'ny fanomanana ny synôda lehibe indrindra ny mpiandraikitra foibe mivory tsara-potoana manomboka amin'ity anio ity ny fahendrena avy any ambony ny fahefana ao Andriamanitra no anapaka feno ny fivoriany ny fiangonanao jereo ny sodaparitany ary tononay manokana sodaparitany Antananarivo andrefana misy anay mba ho amin'izao fivoriany zao koa no anendrenao mpanompo mahatoky hitarika indray ny sodaparitany ary every tompo izao fitandremana misy anay izao ianao mahafantatra ny ezaka rehetra izay atao misaotra nanambinanao ny efa vita ary manantena indray no mbola hombanao anay amin'ny fahefanao ireo mbola hotratrarina dia matoky manananao izahay fa tsarovokoa ireo fiangonana maro samihafa maneran-tany ireo misedra olana noho ny fanenjehana ireo misedra olana noho ny fahantrana eo amin'ny firenena ijoroany ireo misedra olana noho ny loza voajanahary mitranga amin'ny fiarahamonina misy azy ampaherezo ny fiangonanao mbola ajoro indray ho sarinao Andriamanitra sy ny fitiavanao ary ho fanasina sy fahazavana rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay an'io izay nasahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.